Fa mankalaza ny fahadimy amby dimampolo taona nisy ny syndicat-ny indostria malagasy ka misy ny varavarana misokatra izay karakarain'izy ireo eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton ny Zoma ho avy izao. Nandritra ny vanim-potoanan'ny krisy izay nolalovan'ny firenena dia niezaka hatrany ny indostria malagasy hijanona amin'ny tsena ary tokony hojerena ny ho avy ny indostria. Tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny indostria matanjaka raha nivoalazan'ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpanohana izay notanterana ny maraina teo hoentina ampafantarana ny etika hoentina anamariana ny fahadimy amby dimampolo taonan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara na ny SIM. Na dia nisy aza ny krizy izay niverimberina teto amin'ny firenena dia niezaka nijanona amin'ny tsena ny indostria malagasy raha ny fanamariana izay noentina. Amin'izao fotoana izao aloha mitran'izay fotoana nisy ny krizy izay dia niezaka ny hijanona eo amin'ny tsena ny indostria nationale malagasy. Izany hoe zany niezaka ny survivre raha zay ngamba no ambara kanefa amin'izao fotoana izao dia matsapa zany izay amin'izao fankalazana dimampolo taona izao fa tokony mijerena tsara ny ho avy ny industria zany ary efa mijery ny ho avy ny industria dia tokony jerena koa nefa ny lasa inona ny olona tonga amin'ny lasa inona ny olona mitranga amin'izao fotoana izao satria indrindra amin'izao fotoana ny krizy izao ary inona zany ny vahaolana ary inona ny tokony mapetraka ho an'ny industria amin'ny taona ho avy. Olana tena tsedena hoe tao anatin'ny krizy dia zao tsotra fotsiny araka ny fomba teo dia tsy nisy mihitsy zany le ratsiny amin'ny teny frantsay hoe le visibilité nandrikan'izay fotoana izay ary tsy nisy mihitsy koa fa ho manampy zany ny incitation na fanampiana zany ny industrie misy toaterana kanefa tsy nijanona fotsiny tamin'izany izay fa nizahotana ataony tsirairay avy dia nivarotra niezaka nanome zay tsara entana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa malagasy eto an-toerana ary misy ara moa ireo industrie ireo dia niezaka koa nandefa nivarotra ny entany tamin'ny tany ivelany zany na teo anivon'ny océan Indien zany na tamin'ny sehatra tsena iraisam-pirenena. Ny varavarana misokatra izay ho tanterahana ny Zoma ho avy izao eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton moa dia atao anehoana tsara ny tantaran'ny indostria malagasy nanomboka ny taona 1895 hatramin'izao raha ny fanazavana voaraina nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay nitanterahana androany. Nisy ohatra ny fahaleovantena na ny indépendance, avy eo ny nationalisation, ny fanalalana na ny libéralisation économique ary ny fanatontoloana na ny mondialisation. Misy ihany koa ny famelabelaran-kevitra arahina ady-hevitra miompana amin'ny indostria omaly anio ary rahampitso. Ny tanjona dia ny ampafantarina izany amin'ny mpanjifa sy hisariana ny tanora mba holiana amin'ny asa manodidina ny taozava-baventy na ny indostria.